hitako amin'ireny faneho-kevitra ataoko matetika ireny a fa nareo mpivavaka de tena mandainga amin'ny tenanareo, mety tsara velatsia amin'ny tenanareo a, de izay fietsaram-belatsia izay ve no iainanareo foana ampitainareo aman'olona. Zay fietsaram-belatsia zay tsy fanekenany marina zay ve zay no ina moa zany no hitoranareo ny fiainanareo, de mba mandeha ho azy nareo zay ny anananareo paix intérieur. Nareo milaza fa tena paix intérieur, milamina ny sainareo amin'ny zavatra rehetrrehetra no le fivavahana. Nefa rehefa apetraka aminareo ny zavatra anankiray, fantatrareo zao fa marina zavatra teneniko hoe nareo milaza fa tsy tanteraka, tsy zatra tanteraka raha tsy amin'ny sitrapon'i Jesosy. Izy mipahariny zavatra rehetrrehetra, izy ny tompony rehetrarehetra. Ka raha mahavita trano nareo de isaorana Jesosy, antsoina mon père sy paster hivavaka le trano satria hoe tsy tanteraka zao zavatra rehetra zao raha tsy isan'i Jesosy. Mandeha mivory fivorim-pianakaviana na eveny manininina de zavatra atao voalohany de hoe isaoranao ny ao ambony fa ina moa zany raha tsy tanteraka zao zavatra zao. De araka ny filazanareo de tsy zavatra tanteraka eto ambony tany raha tsy Jesosy, raha tsy sitrapon'i Jesosy. Alareo milaza fa tianareo Jesosy. Nefa apetraka fotsiny fanontaniana hoe maninona ara moa zany tsika gasy tsy mahazo président fa manjary fa ny président tanteraka sy miaina sy manao zavatra tiany atao de président farany badony indrindra erantany zay ny président anatsika badony erantany farany olona mpandainga indrindra, mpangalatra tsisy otro zany zany président tsika. Mba mitaka vatra tanirazana, mpamon'olona, mpanagana, mpanodedy jadona, zay foana ny président azotsika. Ka ahoana moa zany no elanareo pary efa tena hoe sitrapon'i Jesosy io. Nareo miteny hoe tsy zavatra tanteraka eto ambony tany eto raha tsy sitrapon'i Jesosy. Ka le zay fietsaram-belatsia zay aminareo, izay fitahanareo tsy koa fitahanareo zay hoe ny fofonainao raha ina moa zany Jesosy mahatonga an'io, ina ilavakoronao raha Jesosy mahatonga an'io. Ka Jesosy zany mahatonga inareo milaza fa tiatsika Jesosy, tianao Jesosy. Nefa zavatra hitanao zao fa ny président lany, ny président tafapetraka araka ny sitrapon'i Jesosy de président maninemanina, président mpangalatra, tsy tena mpandainga, badony indrindra erantany. Zay ny zava-misy. De inareo zany de isaka anazava foana, iala-pa foana, ka iny ina moa zany tsy sitrapony Jesosy fa sitraponareo, ka zao zay le fezana manodin-dresaka zay. De alaina ny ina moa zany ny anaty baiboly, alaina atao fatifaty raha texte anaty baiboly io, anazavana zay nefa réalité, zay ny réalité. Nareo any miteny tsy zavatra tanteraka, nareo miteny fa hoe tianao Jesosy, tiany gasy Jesosy, tiany Madagasikara. Efa fantatrareo zao fa mifavahana isaky ny 26 juin, fivavahana ho an'ny tanindrazana de mianaka naosibody. Na tianareo zany tsy tianareo, zany ny réalité. Vao maika manemany Madagasikara, vao maika mihitsika manemany Madagasikara, nefa nareo hivavaka foana, anao antsapana, anao ina zany fanasinana lehibe any Mahamasina. Zay ny ataonareo foana, fantatrareo zany zavatra zany. Fantatrareo koa vao maika manemany le firenena. Dina ny atorovanareo le fivavahana. Ka zay le fandegana ao anatinareo zay tsy mety zany. Zay ve nananareo ina moa zany paix intérieur, zay ve nananareo filaminana amin'ny fiainana, miezaka niala ny réalité, miezaka niamitaka foana. Ny tenanareo no fitahanareo nareo miteny hoe isaorana ty sakafo ty fa raha tsy Jesosy tsy sakafo ty, manomezana ny tsy manana. Nefa fantatrareo zao fa tsy manome tsy manana zany Jesosy. Fantatrareo tsara zany, fataonareo foana fivavahana. Mombany eky ny zava-marina de hoe raha ohatra ka sitrapon'i Jesosy ny eto ambony tany eto, raha Jesosy no manao zavatra rehetra, raha Jesosy no mpandatra zavatra rehetra, fa ny président ny gasy azonao de président farany mandainga, mpamon'olona, mpangalatra, badony eran-tany. Zay ny réalité. De iala-pahanao isaka nazava foana ka amin'ny baiboly ny réalité de hoe raha Jesosy ny tompony zao rehetrarehetra zao, raha Jesosy mijery atsika sy mitino atsika, manino tsika avelan'i Jesosy maninemaniny amin'ny situation ohatr'izao. Zay le izy.